Mendrika ny eo-direna tokoa ianao ry Jesosy Tompo, satria Andriamanitra be voninahitra ianao, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra tsy toy ianao. Faly izay, afaka manandratra ny feonay ankehitriny, mba voninahitra anao. Fa ny lohalika rehetra tokoa dia tsy maintsy andohalika eo anatrianao, ny lela rehetra tokoa dia samy mideranao. Faly izay, afaka mideranao sahady ankehitriny. Sotronao izay ny amin'izao alahady, izay andro tsara zao, andro tsara satria ahafany miaona amin'ilay tsara indrindra, ahafany miaona amin'ilay mpanjaka be vamindrapo, be fitiavana, be voninahitra. Faly ankoa izay satria mianao taom-baovao izahay, izay ahafany manavao ny fanorotenanay, ahafany mandray sy migoka ny hatsaranao. Jesosy io, tsara ianao. Tao amin'izay ahatoko izany fahatsaranao izany, ary tao amin'izay hitoetra mandrakariva eo aminao. Ankehitriny dia mangataka aminao izay Tompo, mitenena aminay araka ny fombanao, araka amin'ny fanenao masina, miasa mahery aminay, hanorotoro ny fonay, ka ahafanay mandray tokoa ny hafatrao, ahafany miantoraka eo pototry ny azo fijalianao satria eo nandraisanay ny fiadananao. Jesosy Tompo, tonga eto ianao, ataovy mahita ny fanatrianao izay, amin'ny aromasina sy mafonjy no angatana izany. Amen. Ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra tratr'izao alahady voalohany amin'ny advent zao. Andro lehibe ho antsika ity satria fotoana izay atsarovany fiangonana indrindra fa Jesosy dia efa tonga nofo hamonjy antsika. Jesosy dia efa tonga nofo hamme antsika fiainana mandrakizay. Kanefa tsy efa tonga nofo ihany izy fa tonga amintsika ihany koa izy ankehitriny amin'ny alalan'ny teniny. Ary mbola ho avy ihany koa izy ratray, handray ny mino azy rehetra, hamme azy ilay fitsaharana mandrakizay. Ary izay mahatonga azy hoe advento, tsy inona fa Jesosy avy ho antsika tsiraray avy. Io zany dia faly miaraba antsika rehetra tratran'izao taom-baovao-piangonana zao, izay ataontsika ihany koa fitinaina satria velonaina somatsara antsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra, velonaina somatsara antsika noho ny famindrapon'Andriamanitra. Io zany dia miaraba anao manokana tompoko, fa noho ny fitiavana dia meny tompon'andro pahasoavana ianao, ahafahanao manavao ny fanorotenanao, ahafahanao mame voninahitra an'Andriamanitra rainao. Amin'ny mahandro lehibe ny andro ity dia ataontsika ny hira fa 270 amby 100, ny andininy fa 3 ihany, 270 amby 100, andininy fa 3 ihany. Saingy miloa izany dia ampahafantarina antsika ny anjara teny izay hotoriana amin'ny teny io ity. Lioka toko fa 4, andininy fa 720 ary mitsahatra eo amin'ny andininy fa 220. Lioka toko fa 4, andininy fa 920, andininy fa 920 ka hatramin'ny fa 220. Ary ny fanevan'izao fetinaina zao araka ny hitantsika amin'ny valopy dia hitantsika ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko fa 130, andininy fa 330 tapany by. Jeremia toko fa 130, andininy fa 330 tapany by, zany hoe tapany faharoa. Ny filazantsara dia izao namaky azy, fa ny faneva kosa rehefa vita ny famakiana ny filazantsara dia isika rehetra no miaraka hiredona azy. Zao arytsika dia hamaky izany eo am-pitsanganana anaran'i Jesosy. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy Jesosy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy, ka nitsangana mamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'i Isaia mpaminany, ary no namelatra ny boky izy dia nahita teny voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah no atao amiko, satria nanositra hitoro teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka ahy hitoro fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampaheratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitoro ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Ary rehefa naoro ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka izy, ary nandinika azy ny mason'izay rehetra tao amin'ny sinagoga. Ary Jesosy niteny taminy hoe: androany no efa tanteraka eto anatrianareo izany soratra izany. Ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona no ny tenin'ny fahasoavana naloko ny vavany. Ka hoy izy:
tsy zanak Josefa fa ity. Ny Jeremia toko faha 1:30, 7:30 anaran'i Jesosy, ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira faha 170 no ataontsika ny andininy fahatelo ihany. Hira faha 170 andininy fahatelo ihany. Ry fiangonana malala, ho aminareo mandrakarivana ny fiadana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Izany no filazantsara izay nomen'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely fahizay. Ary izany ihany koa ny filazantsara izay ambarany amiko ankehitriny sy ambarany aminao amin'ity maraina ity. Ary izao Andriamaniny ary izy oloko. Nahoana Andriamanitra no milaza izany teny izany? Ny antony dia satria nisy fotoana izay nialany zanak'Israely tamin'Andriamanitra. Izany hoe tsy nanao an Jehovah ho Andriamanina izy, fa nanompo sampy ny zanak'Israely. Ny Andriamanitry ny Kananita, izany no nompo'ny zanak'Israely. Ary tsy zany ihany, fa tsy nanaiky an Jehovah ho Andriamanina izy. Tamin'ny tsy fanarahany sitrapony, fa nanjaka tao amin'ny zanak'Israely, tao amin'ny firenen'Israely ny tsy fahamarinana, nanjaka tao ny kolikoly, nanjaka tao ihany koa ny fahalitoana rehetra. Na ny fimamono zany, na fijanganjangana zany, sy ny alatra sy ny zavatra maro samihafa ihany koa. Tsy nanaiky an Jehovah ho Andriamanina ny zanak'Israely. Zany hoe tsy nanaiky ho olon'Andriamanitra izy. Manoloana izany dia nanafina ny tavany Andriamanitra. Tsy naneho tsony mahandriamanitra be famindrapo azy izy. Tsy naneho tsony mahandriamanitra be fahasoavana azy izy. Tsy naneho tsony ny heriny tamin'ny zanak'Israely izy, hanika babiny fahavalo ny zanak'Israely. Afaka nanjaka taminy ny fahavalo dia tsy iza fa ny Babilonianina zany. Amin'Andriamanitra be fahasoavana azy nefa, amin'Andriamanitra be famindrapo azy, dia tsy nijery ny zanak'Israely tamin'ny fahotany Andriamanitra, fa nijery azy kosa tamin'izany indrafony zany. Nijery azy tamin'izany fahasoavana zany, ka dia mametoky Andriamanitra ity hoe ho avy ny fotoana izay alalany ny zanak'Israely ahy, ary ho fantany fa izao n'Andriamanina ary izy oloko hoe Andriamanitra. Andriamanitra mamerina indray ny olony ho ao aminy. Ary zany dia tanterahiny amin'ny famelany ny zanak'Israely. Tanterahiny amin'ny famelany ny heliko ny zanak'Israely zany. Ka ilazany hoe amin'izany fotoana zany dia tsy hisy tsony hilaza hoe mahalalany Jehovah, fa samy ahalalay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ary inona no ahafantarany an'Andriamanitra? Ny ahafantarany an'Andriamanitra dia izy mamela ny elony, ka ilazany hoe fa avelako ny elony ary tsy tsarovako tsony ny fahotany. Andriamanitra mamela ny heliko ny zanak'Israely. Andriamanitra maneho ny famindrapony amin'ny zanak'Israely. Fa rehefa tonga tany ampababoana tokoa ny zanak'Israely dia nahatsiaro ny fahamendriana izy, araka ny tenin'ny Jeremia hoe rehefa nampatsarovinao tokoa ny fahotany fahatany rako dia nitehatratra aho. Kanefa manoloana izany, nasehon'Andriamanitra fa rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy, rehefa nibebaka tamin'Andriamanitra izy, dia hoe Andriamanitra hoe avelako ny elony ary tsy tsarovako tsony ny fahotany. Namela ny heliko ny zanak'Israely Andriamanitra. Nasehony fa tao anatin'ny indray mpimasomonja nahafoizany zanak'Israely, fa amin'ny indrafo lehibe kosa ny ampidiny azy eo amin'ny tany iray. Kanefa tsy tamin'ny zanak'Israely ihany, nanehon'Andriamanitra zany fahasoavana zany, nanehon'Andriamanitra zany famindrapony zany, fa amin'ny olona rehetra ihany koa. Satria ny rainy Jesosy hoe tamin'izao tontolo izao, tsy hanameliko izao tontolo izao, fa hamela heliko kosa ny olona rehetra izay mino ny famonjena, mino ny fanavotana izay nataony. Ary io ny vakin'i Jesosy tao amin'ny sinagoga rehefa niakatra tao izy. Jesosy manambara hoe ny fanahin'i Jehovah no atao amiko satria nanositra hitoriteny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Nanositra hitoriteny soa amin'ny malahelo izy. Tsy alahelo vokatry ny zavatsarotra izay mitranga amin'ny fiainantsika no ambarany eto.
tsy alahelo vokatry ny fanolian'ny sasany atsika ihany koa no ambara eto, fa ny alahelo zay ambara eto dia ny fahatsapahantsika ny tsy famendreantsika, ny fahatsapahantsika fa mendrika ho very mandrakizay tsika, ny fahatsapahantsika fa tsy manana fahamarinana eo amin'Andriamanitra tsika. Kanefa Jesosy ny ran'Andriamanitra mba hitoriteny soa amin'ny malahelo dia tsy iza fa izao zany, tsy iza fa ianao zany, hanambara fahavelon'Andriamanitra ny eloko ao ary tsy hotsarovany-tsony ny fahotanao. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra no tompoko, ka ny rany Jesosy hitondra ny helotsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ka raha izao ny tokony homelohina sy hijaly, Jesosy nandray izany fanamelohana zany tamin'ny tenany. Raha ianao ny tokony hijaly teo amin'ny hazo fijaliana, ho very mandrakizay, Jesosy nanak-hijaly hisolo heloko anao. Niraisiny ho azy ny fahorianao, niraisiny ho azy ny fanamelohana anao, ary zany nahatonga azy nilaza teo amin'ny hazo fijaliana hoe Andriamanitra, Andriamanitra, nahoana ny tena nafoy ahy ianao? Nafoin'Andriamanitra Jesosy mba tsy ho foiny ianao. Navelon'Andriamanitra hijaly Jesosy mba tsy hijaly mandrakizay ianao. Fitiavana zany. Ary aterin'Andriamanitra aminao amin'ity anio ty zany fitiavana zany. Ka ilazan'Andriamanitra aminao hoe avelany ny heloko ao ary tsy hotsarovany-tsony ny fahotanao. Raha mbola misalasala ianao, mbola mandray anao ny tompo eo amin'ny fandraisana, ka ilazany aminao fa atolony anao ny tenany, atolony anao ny rany ho famelana ny heloko ao. Njaranao amin'ny teny eo ty dia miverina indray tahaka nataon'ny zanak'Israely fahizay. Miverina amin'Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra tianao, ilay Andriamanitra be fahasoavana, ilay Andriamanitra mamela ny heloko ao. Fa ny olona izay mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra, ny olona izay mahatsapa ny famindrapony, dia manolotra ny tena manontolo ho an'Andriamanitra araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe noho ny famindrapon'Andriamanitra ary rahalahy dia atolory ny tenanareo fa natisa velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia ny fanompom-panahy mety ataonareo zany. Ary izao Andriamanina, ary izy oloko hoy Andriamanitra, tsarovy fa olon'Andriamanitra ianao ary mandrono zany dia mamindra fo aminao izy ka mamela ny heloko ao amin'ny teny io ty. Efa nambaran'ny pastora teo zany ten'Andriamanitra manambara famelan-keloka zany. Ny anjaranao dia mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, mahatoky ny fahasoavany, ka manolotra azy ny etam-pahotanao. Tsy ny famelan-keloka izay atolony ihany anefa no anehoan'Andriamanitra fa izy Andriamanitsika ary isika olony, fa asehony ihany koa ny mandriamanitsika azy amin'ny fanafahany atsika. Andriamanitra manafaka atsika. Io nambaran'i Jesosy teo amin'ny sinagoga, ka ilazany hoe naniraka hitory fandefasana ao am-patotra izy sy fampahiratana ao an-jamba ary hanafaka izay nampahoriana. Jesosy tonga hanafaka atsika satria tsy afaka miala amin'izay mangeja atsika sika, fa mila ny hafa ivelany tena atsika hanafaka atsika amin'izany. Jesosy ny ran'Andriamanitra hanafaka atsika amin'ny fanjakany devoly. Jesosy ny rain'Andriamanitra hanafaka atsika amin'ny fahafatesany. Jesosy tonga ihany koa hanafaka atsika amin'ny gejany ota. Lehibe ny fitiavana ianao, fa Jesosy ilay mitory fahafahana no manafaka atsika ihany koa. Jesosy ilay mitory famonjena no indry ihany koa mamonjy atsika. Ary moa ve tsy efa nasehony zany tamin'ny fotoana izay natongavany nofo, fa nahiratra tokoa ny jamba, ireo ny fatotra voagejany herin'ny maizina, dia ino fanafahany Jesosy tao anatin'ny fotoana fohimonjy. Ary ireo izay voagejany ota, voagejany fitiavatena, voagejany filany nofo, anisan'izany ohatra ry Zakaiosy, anisan'izany ry Maria, Jesosy nanafaka azy. Ny fanafahany azy voalohany indrindra dia izy namela ny helony. Ary rehefa navelany Jesosy ny heloko izy ireo dia hoy Jesosy hoe izao mamela ny heloko ao, mandehana amin'izao sisy izao, aza manota intsony. Ho avy ny farantaona, hisy ny atao hoe famitsoran-keloka na atao hoe grâce présidentielle. Ny hoe grâce dia fahasoavana, maneho ny fahasoavany ny filoham-pirenena, mety eto amintsika izany, mety any firenen-kafa zany. Saingy izao, rehefa maneho ny fahasoavana izy ka manome famitsoran-keloka ho an'ny olona any am-ponja hoe ny olona 5 taona dia mena 3 taona, ny olona migadra 10 taona dia mena 4 taona, sy ny sisa. Ny olona 2 taona latsaka na 2 taona latsaka dia miala any am-ponja. Inona ny tranga orin'izany? Mazana dia mirongatra indray ny halatra, mirongatra indray ny von'olona satria ireo olona izay nahafahana ny sasany amin'izy ireo tsy mbola afaka amin'izy ireo ny fahazaran-dratsiny.
f'Andriamanitra kosa sady mamela heloka izy manafaka atsika amin'izay mangeja atsika, sady mamela ny heloka ao izy manafaka anao amin'izay mangeja anao na inona zany gejanao zany. Fa ny anjaranao dia manolotra azy hoe ity mangeja ahy tompo, ity mbola mamatotra ahy, angatahako ianao hanafaka ahy. Fa Jesosy mametoky anao hoe raha ny zanaka manafaka dia ho afaka tokoa ianao. Io nambarany amin'ny filazantsara izay nambarany teto amin'ny sinagoga eto hoe naniraka hitoro fandefasana ao am-pifatotra izy sy fampahiratana ao an-jamba ary hanafaka izay nampahoriana. Jesosy ny rainy hitoro fandefasana am-pifatotra. Ary tsy izany ihany fa hitoro ihany koa fampahiratana ao an-jamba ho an'ireo izay tsy mahita ny fitiavan'Andriamanitra. Fa jamba n'izao fiainana izao, jamba ny fahafinaretana izao tontolo izao, jamba ny fitiavan-tena, jamba ny fahakalana. Jesosy mampahiratra amin'ny masony ho an'ireo izay voafatotra. Jesosy ihany koa mamahazy amin'izany. Nisy fotoana krismasy tamin'izay, efa akaiky ny krismasy ary manomana fotsika ho amin'izantsika. Nisy marary anankiray noentina tao am-piangonana dia mifatotra ny tongotra aman-tanany. Onena azy ny fon'ilay pastora nitoroteny teo amin'ny alitara ka niteny hoe nahoana izy no fatoranareo? Dia hoy ny mpiandry marary hoe tena mbola marary be io pastora. Dia hoy izy hoe vahao izy fa Jesosy mitoro fandefasana ho an'ny olona izay voafatotra. Ary ny zavatra nitranga no ny finoana izy ireo dia tsy nietsika tokoa ilay marary. Jesosy izay mitory fahafahana, mitory fampahiratana, mitory fandefasana ao am-pifatotra, izy no manafaka atsika, izy no mamehtsika fiainam-baovao. Ny anjarantsika dia matoky azy, fa raha izy tokoa manafaka dia ho afaka tokoa isika. Nafahany tokoa ny zanak'Israely fa izay tamin'ny fahababony, ka indro fa afaka niverina ny ray tamin'Andriamanitra izy, niverina ny ray tao Jerosalema izy, afaka nanompo an'Andriamanitra velona. Tsarovy tompoko, fa ny antony amelan'Andriamanitra ny heloka ao, ny antony hanafahany anao dia mba hanimpona ho azy tokoa. Misy ny olona izay ahafahan'Andriamanitra amin'ny aretina izay mahazo azy, amin'ny kejany satana ihany koa, fa avy eo izy tsy manome toerana ho an'i Jesosy. Hany ka dia miverina ny ray amin'izay famatorana nahazo azy teo aloha izy. Fa ianao kosa ny teny io ty, Jesosy izay manafaka anao, tia hanjaka ao amin'ny fonao ka hanolotra anao ny fiadanany, hameanao ny fifaliana ary aneo aminao fa tao nakasitrahan'i Jehovah tokoa izao. Ny hoe tao nakasitrahan'i Jehovah dia tsy inona fa taon'ny jobely, taona fahafahana. Ny andevo rehetra dia hafahana amin'izany fanandevosana azy zany. Ny olona nanandrosa rehetra dia tsy hananadrosa intsony. Ary tsany ihany fa tao-pahavokarana satria Andriamanitra mampavokatra ny tany. Izany ny taon'ny jobely tompoko. Ary ambara aminao zany. Io nambaran'i Jesosy hoe hitory ny tao nakasitrahan'i Jehovah izy. Ino nakasitrahan'i Jehovah Andriamanitra? Ny akasitrahan'Andriamanitra ianao afaka, ianao vaovela heloka, ianao mandeha amin'ny fiainam-baovao, ianao mandeha amin'ny fiainam-pitiavana, ka mamositra ihany koa ny trosan'ny rahalahinao, mamela ihany koa ny heloko ny rahalahinao. Tsy mandeha amin'ny fahakalana intsony, tsy mandeha amin'ny fitiavan-tena intsony, tsy fatoran'ny filany nofo intsony. Izany ny taona fakasitrahana, tsy amin'ny herin'ny tenanao anefa, fa Jesosy lay ny rain'Andriamanitra, izy manome anao zany fiainam-baovao zany. Tsy izany ihany anefa, no anehoan'Andriamanitra fa izy Andriamantsika ary isika kosa olony, fa izy ihany koa ny taonantsika halala azy. Eto dia ambarany hoe ataoko ao an-tsainy lalako sady hosoratako ao am-pony. Tamin'ny fotoana namezan'Andriamanitra ny didy sy ny lalàna ho an'ny zanak'Israely, dia tamin'ny vato ihany zany, fa tsy voasoratra tao anatin'ny fon'ny zanak'Israely zany. Hany ka nandika mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo, tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra izy ireo. Fa ny vaovao mahafaly ho ahy ary ny vaovao mahafaly ho anao dia zao: nomen'Andriamanitra ny fanekena vaovao, dia tsinona fa ny fanoratany fanekeny ao am-potsika, fanoratany lalàna ao am-potsika mba hahatonga atsika hanaiky ny sitrapony araka ny fitiavana fa tsy antery. Ary zany dia tampiarahiny amin'ny fahamezana atsika ny fanahy masina, ka hahatonga atsika hanaiky tokoa fa izy no Andriamantsika ary isika olona. Ka tsy heverana hoe izao anie mbola eto amin'izao tontolo izao ihany, noho izany tokony hanaraka ny fomban'izao tontolo izao. Fa hoy Andriamanitra hoe ianao anie ka oloko e, ary izao Andriamanitra ao. Ary manoloana izany dia aoka ianao hiaina amin'ny fitiavanay, aoka ianao hiaina amin'ny fahatokinay, aoka ianao hame voninahitra ahy. Ara-paina tompoko, tratry ny fetinaina.
arabaina ianao tratry ny advento, arabaina ianao tratry ny tombo fampiangonana, zay anavozin'Andriamanitra indray ny fandrotenanao, ka ilazaina aminao, ilazany aminao fa izy no Andriamanitra ao, izany hoe izy miahy fiainanao manontolo, izy mampahery anao, izy mikarakara anao, izy mamela ny heloka ao, izy ihany koa manome anao fiainam-baovao. Ary izao Andriamanina, hoy Andriamanitra, ary izy oloko, tsarovy fa olon'Andriamanitra ianao, tsarovy fa olon'i Jesosy ianao, Jesosy ilay mpanjakanao, izy miahnao araka ny teny izay nivakiana teo, indro mpanjakanao, avo anao, ilay mpanjaka be voninahitra kanefa nanetry tena, tonga manatona atsika, mandondona ny varavaran'ny fotsika, satria te ononao anatin'ny fotsika izy, te ononao anatin'ny fontokantrano tsirairay avy izy, mba tapanao fa manana fiadanana tsy mba hainy tontolo izao mena tokoa, manana an Jesosy, mba ho fantatry ny manodidina anao fa ilay Andriamanitra izay tomponao, Andriamanitra velona, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mahery, ary ho fantany fa hay olon'Andriamanitra ianao, ka mamindra fo aminao mandrakariva izy, mikarakara anao izy, miahanao izy, manoloana izany dia manafaka atsika amin'ny tahotra rehetra izy, manafaka atsika amin'ny alahelo rehetra izy, kanefa manafaka atsika amin'ny fiavana vonantsika ihany koa izy, ka mitona atsika hanetry tena eo aminy. Dia ny tompony ampahery atsika ka afatsika miaina zao teny zao hoe izao Andriamanina ary izy oloko, voninahitra ny hon'Andriamanitra resana kary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahinana. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.